Faly mialabatsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Fandarana izarana ny tenin'Andriamanitra anome fiainana ho antsika. Ary fandarana tsy manambara afa-tsy Jesosy Kristy, lalana sy famarinana ary fiainana, lay tokana ahafahana miditra fanjakan'ny lanitra. Lay nanokatra ny varavaranlanitra tamin'ny alalan'ny rano izay nalasany teo amin'ny hazo fijaliana. Lay namita ny famonjena, nanafaka tamin'ny ozon'ny lalàna, nanafaka tamin'ny gejan'ny fahotana, nanafaka tamin'ny gejan'ny satana, ary nanome fiainana mandrakizay, nanome famelan-keloka, nanome famonjena feno dia Jesosy Kristy zany. Miomana eona amin'Andriamanitra ao. Fandarana izarana amintsika hoe mandalo zao tontolo zao sy ny filany. Fandarana itenenana amintsika fa vahiny sy mpivahintsika ny eto tany ary 70 na 80 taona ny fotoana iainantsika eto tany raha tahiny mateza. Ary raha tsy manana an Jesosy tsika, tsy manana fiainana mandrakizay. Anabarana amintsika fa ho avy tsy ho ela eny amin'ny raon'andro Jesosy Kristy. Ary mila mioma antsika raha te ho isan'ny akarina hiaraka aminy eny amin'ny raon'andro. Efa andiam-pandarana marobe nefa nizaraina tamintsika hatramin'izay nisin'ny fitoroteny miomana eo amin'Andriamanitra ao zany. Ary ao anatin'ireny fandarana maro reny dia zavatra zaraina ao anatin'ireny dia petraka foana hoe inona moa lay tokony ho ataoko, inona moa lay sitrapon'Andriamanitra mba ahafahako tafahomana rehefa tonga eny amin'ny raon'andro Jesosy ka isan'ny ho akarina ako. Androany antsika dia andray teny ampianarany tompo antsika. Raha te ho isan'ny akarina eny amin'ny raon'andro tsika rehefa ho avy Jesosy, raha te ho isan'ny andova ny fiainana mandrakizay tsika, fa tsy sanatria ho any amin'ny fahaverezana, fijaliana mandrakizay, toetra anankiray takian'Andriamanitra amintsika rehefa nandray an Jesosy tsika, rehefa nateraka indray tsika, rehefa nibebaka tsika, rehefa olo-masina, olom-baovao amin'ny Jesosy tsika noho ny fahasoavana, noho ny fanavotany, noho ny rano nanasany, nanamarinany, nanadiovany, namonjeny atsika, natonga atsika olom-baovao, dia toetra takian'ny tompo mandritry ny fiainantsika miaraka ao aminy dia ny fahatokiana. Mila olona mahatoky Andriamanitra, mitady olona mahatoky Andriamanitra. Ndao raisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 2:2-5. Apokalipsy 2:2-5 zao ny voasoratra. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna, izao ny lazainy ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenan'o Jiosy, kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra efa hiaretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazatoetra ianareo ary hanapahoriana afoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao satroboninahitra fiainana, izay manatsofina aoka izy iaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy sosombany ny fahafatesana faharoa. Io tena napetraka ny tompo amintsika io androany, tsy tena hiditra lalina be amin'le tena votoatiny ao amin'ny Apokalipsy tsika sy ny amin'ny fiangonana Smirna. Mbola ho avy fotoana mbola iresantsika bebe kony amin'izay sy ny ao momba an'ilay tantara, fa ny teny tiako tsongaina androany dia le ao amin'ny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao satroboninahitra fiainana. Takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika dia izao, mila olona mahatoky izy. Aoka ho mahatoky ianao, ray izay, fa tsy vitan'izay fa ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Zavatra toetra ray tena goavana miatoka ny fidirantsika fanjakan'Andriamanitra, ny fananana an'io fahatokiana io. Inona moa raha zavaintsika tsotrany amin'ny hoe fahatokiana? Ny fahatokiana dia tsy inona fa mitana lay tena izy zay na voaray hatramin'ny voalohany ka tsy miova amin'iny. Raisiko ohatra, raha misy olona zao mahandro sakafo, dia rehefa nanao sakafo izy, nanokatra hotely izy, dia nanao ny sakafo, dia ozy ny olona hoe tsara be ny sakafonao, dia tonga ny herintaona, tonga ny 2 taona, tonga ny 3 taona, tonga ny taona maro, verinao indray le olona le sakafo, dia ozy ny olona hoe tsara be ohatran'le tamin'ny voalohany iny foana le sakafonao. Inona ny dikan'izay? Nahatoky tamin'le fanaovana an'le sakafo izy,
ka tsy niova mihitsy lay tsirony sy lay hatsarany nanomboka tamin'ny nanaovany azy ny nanan'le olona sy ny taona maro taty ariana ny verena ny inona natao dia tsapany hoe tsy niova le izy natoky izy zany dikan'izay. Raisiko ohatra manaraka amin'ny fandraisam-peo an'izay malala resaka kirakira resaka feo dia raha ohatra hoe mandray zava-maneno ohatra sika mandray gitara dia raha tenjena tsotra eto ilay gitara eno tsara ny feoany amin'ny enony sofina zany dia rehefa aveo iny raha raisina amin'ny micro tahaka amin'ny resaka zala amin'izao ampidirina ao anatin'ny solotsaina dia avoaka enona aveo dia ny zavatra tiana ho hita dia tahaka an'lay feo an'lay izy nitendreko teto misy ny voany amin'ilay fanamafisam-peo rehefa aveo zany hoe tsy niova tamin'ilay fahatsarany sy lay endriny tamin'ny voalohany lay izy rehefa navoaka tao amin'ny fanamafisam-peo zany a endrika hoe mahatoky. Ny mahatoky zany dia tsy miova fa nitana lay hatrany voalohany ary na oviana na oviana na aiza na aiza dia nitovy sahala amin'iny foana zay le hoe mahatoky. Ohatra hoe olona mahatoky ihany koa dia olona tsy mivadika, olona tsy miova. Raha ohatra hoe any no nitenenina taminy ka andeha ho ampitaina any aman'olona any amin'izay rehetra alehany iny dia tsy miova ho bi na miova ho di na miova ho m fa rehefa tonga any amin'ilay olona nampitana azy iny dia tahaka ny nandraisany azy ihany ny atongavany iny avy eo any amin'izay olona. Zay famaritana fanazavana tsotsotra ny amin'ny hoe mahatoky. Ny olana eto Madagasikara sy ny olana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia vitsy ny olona mahatoky. Tsy mahatoky intsony amin'ny teny izay nomena, tsy mahatoky intsony amin'ilay tena hoe fahamarinana atao amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mahatoky intsony amin'ilay hoe sitrapon'Andriamanitra fa mivadika amin'ilay tena araka ny Baiboly, mivoana ka tsy araka ilay fahamarinana tany am-potony intsony lay teny zaraina fa atao efa mivoana. Dia ny apetraky ny tompo dia izao mila olona mahatoky rehefa mizara tenin'Andriamanitra, lay teny tsisy kilema, lay teny madio, lay teny marina ara-Baiboly fa tsy lay teny navilivily lasa diso ary mamitaka ny olona. Mila olona mahatoky amin'ny fitantanana, mahatoky amin'ny fotoana, mahatoky amin'ny teny izay natao, tsy mivadika amin'izay teny nekena. Ny mampalahelo dia izao ny akamaroany hoe fa misy ihany no mitana ny teny dia miodina amin'ilay teny fahamarinana, miodina amin'ilay fahamarinana ao amin'ny Baiboly ka izao ny zavatra misy lasa tsy te hivavaka tsony ny olona, tsy te ho any am-piangonana tsony ny olona, tsy te hieno zany Baiboly zany tsony ny olona, tsy te ho kristianina ny olona satria izay milaza azy ho kristianina ny ankamarony dia tsy mahatoky amin'ny vola izay tantanina, tsy mahatoky amin'ny teny izay nomena, tsy mahatoky amin'ny fotoana izay ny fanaovana, tsy mahatoky amin'ny fiainany ray manontolo mihitsy ka lasa voahosom-potaka ilay filazantsara, lasa ratsy ilay filazantsara ka rehefa mijery ny olona dia hoy izy hoe tsy te hivavaka tsony zay raha tahaka an'ireny mivavaka lasa mamitaka. Raha mifanohatra amin'ny matoky ny fanohatra aminy dia mandaika, ny fanohatra aminy dia mamitaka, ny fanohatra aminy dia miodina. Dia ny akamarony amin'izao fotoana dia mandaika, mamitaka, miodina nefa milaza ho kristianina ary noho izay toetra raha zay mahatonga ny filazantsara tsy mipaka intsony any aman'olona, mahatonga ny kristianina tsy mahazo vahana intsony makalaka any amin'olona satria hafa ny zavatra tenenina fa hafa ny toe-piainana, hafa ny fomba fanao, hafa ny fitondran-tena ary le fitondran-tena misy fitaka, misy tsy fahamarinana ka mahatonga le filazantsara tsy mandaitra intsony. Androany mila verina amin'ny lohan'ny filazantsara mba olona mahatoky ny tsirairay avy eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Raha isika ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 7:20 nilaza ny resaka hoe fahatokiana. Matthieu 7:20 andininy fa 5:70 idirantsika kely amin'ny atsipiriany ny amin'izay hoe mahatoky zay. Tsy ampy ny fotoana 20 minitra izarana an'izany fa zay afaka ambaro anatin'ity 20 minitra ity aloha dia ho resantsika raha sitrapon'ny tompo mbola isy fotoana hafa mbola ahafahana manambara azy dia toizantsika ihany. Matthieu 7:20 andininy fa 5:70 iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony hifeny mpanompony hanome azy hanina amin'ny fotoana.
sambatra izay mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy, fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namany ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any am-piatsara velatsy, any no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Inona ny tiany io teny io ambara? Zao vanim-potoana iainantsika izao dia fotoana mila olona mahatoky, mila olona mitana an'le teny madio tsisy kilema, le teny fahamarinana atao amin'ny baiboly. Iza ny olona mahatoky? Aiza ny olona mahatoky manambara le teny mangarahara, tsy voahodikodina, tsy miaroaro, tsy misy fitaka atao anatin'ny baiboly. Ito amin'ny tantara eto izao, napetraka Jesosy ny teny, napetraka ny fanamasina ny teny, ary ny fidy olona izy anambara ny teny, ary ireo olona ireo no nametrahany ny afatra izay tia nambara. Rehefa mandeha mitory ireo dia tokony hitovy amin'ilay afatra voalohany napetraka Jesosy tany am-piandohana, ny afatra tokony zaraina amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mampalahelo anefa dia tsy izany ny zavatra hita, tsy misy fa tena vitsy dia vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny mpanompo mahatoky manan-tsaina izay manome hanina amin'ny fotoana. Inona ny tiany ho lazaina? Misy milaza pastera, mpaminany, apôstôly, evanjelistra, mpampianatra, olon-tsotra mitory ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra ireny, mahatoky ve amin'ilay teny nomena? Milaza le teny fahamarinana ve? Sa lasa mpampianatra sandoka? Sa lasa mamily ny filazantsara ho fitadiavam-bola, ho fangorona karena, ho famitahana olona, ho fakana tombona? Fa ny filazantsara raha hiavana malala dia tsy resaka fakana vola, tsy resaka fangorona karena, tsy resaka filazantsara ny tany, fa resaka fibebahana, fahamasinana, ny herin'ny azo fijaliana. Jesosy no ivony, Jesosy no ifantohana, Jesosy no ambara, ary Jesosy no tompo sy mpanjaka. Fa amin'izao fotoana lasa tsy izay no ambara, fa lasa filazantsara mivona, lasa filazantsara mivily, tsy manambara izany fiverenan'i Jesosy zany, satria maharitrely Jesosy. Zay ilay voalaza teo hoe raha miteny izy hoe maharitrela ny mpanompo, ny tompoko, dia lasa izy mihinana sy misotro ary mamono ny mpanompo namany. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana. Ny teny ambara toa teny fenopoziny, toa filazantsara ny fananakarena, filazantsara ny tany, filazantsara ny fampiroboroboana ny eto tany, filazantsara tsy manohatra fahotana, filazantsara tsy miteny ny fahamarinana, filazantsara tsy miady amin'ny ota sy amin'ny nofo, fa filazantsara toa tia izao tontolo izao, filazantsara toa mandefitra ny amin'ny fahotana, filazantsara toa miraitsy kombakomba amin'ny ratsy, filazantsara toa tsy manana vinany amin'ny fiverenan'i Jesosy, filazantsara tsy mitory fahamasinana, tsy mitory fibebahana, tsy mitory tahotra an'Andriamanitra, tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy, tsy mitory an Jesosy mihitsy, fa lasa manaiky fahotana, manaiky ny tsy fahamarinana, manaiky ny zavatra rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra sady mivavaka ihany. Loza zany. Ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra mila ambara tsara araka ny tokony ho izy. Inona ny afatra amin'izao fotoana? Mandova fa volo-karena dia ivany olanao ve? Mandova fa volo-karena dia iroborobo ny asa ataonao? Mandova fa volo-karena dia azo vady ianao? Mandova fa volo-karena dia ho salama ianao? Mandova fa vola, mandova fa rakitra dia ho tahina soambinina ianao? Zany ve no afatra? Tsy zany ny afatra. Raha ny afatra ny filazantsara, tsy zany ny afatra, fa ny afatra dia izao, mibeba ianao mba hidiranao ny fanjakan'ny lanitra. Ny afatra dia izao, afoizo ny fahotana ary maneke ny ran Jesosy anasa sy anadio, maneke ny herin'ny fanamasina, andresenao ny ota, andresenao ny fahotana, andresenao ny nofo, andresenao n'izao tontolo izao, hiainanao amin'ny fahamasinana sy amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Inona ny afatra ny filazantsara? Ny afatra ny filazantsara dia izao, notahiny isika amin'ny fitahim-panahy rehetra. Efesianina toko voalohany. Endre manao ahoana fitiavana ny nasehon'Andriamanitra antsika dia nilazana fa zanak'Andriamanitra tsika ary izany tokoa isika.
Jaona voalohany toko fahatelo, inona ny afatra ny filazantsara? Tsy vitany hoe nisokatra ny lanitra, fa ny afatra ny filazantsara tsy vitany hoe nisokatra ny lanitra fa izao mihitsy mipetraka ao an-danitra. Inona ny afatra voizin'ny olona amin'izao fotoana? Aloavo ny voka-dehibe, aloavo ny fahafolo-karena, aloavo ny rakitra, dia ho hitanao fa voan Jehova ny lanitra, fitehirizan-tsoa androsahan'ny fitahiana aminao. Tsy zany ny filazantsara, tsy zany ny tenin'Andriamanitra, fa efa fotoana ny fahasoavana zao, efa nandresy Jesosy Kristy, ary Jesosy efa niteny teo amin'ny azy fijaliana hoe vita, efa nisokafany Jesosy ny lanitra, ary tsy nisokafany feno sokafany, fa nakariny dia niara-napetrany any an-danitra miaraka aminy. Efesianina 2:2 amiko dia tsy misokatra fotsiny lanitra, fa zaho mihitsy no efa napetraka any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Amiko tsy mila mandoa fahafolo-karena, tsy mila mandoa rakitra, tsy mila mandoa volabe mba hirotsahany fitahiana amiko, fa noho ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, noho ny nandatsahany Jesosy ny rany, noho ny nahafatesany ary nitsangana ny tamin'ny maty, dia nitondra aho any an-danitra ihany koa izy maimaimpona noho ny rany. Ranjanak'ondry tsy isy kilema, raha tsy misy petipetina, raha madio izay manasa manamarina mamonjy aho. Zay ny filazantsara, namonjy ahy izy satria tiany ahako, tsisy ezaka fa ty amiko, tsisy noho ny zavatra ataoko, fa mahatoky izy. Zay ny zavatra anambarana. Iza ny olona mahatoky manambara zany filazantsara zany amin'izao fotoana? Iza ny olona mahatoky manambara fa zany ny fahamarinana? Fa nindrisy mampalahelo dia zao tsy zany tsony ny zavatra toriana, fa misy vola omenao, misy fananana omenao, misy vokatra ataonao, misy ezaka ataonao mba hitahian'Andriamanitra anao sy anokafany lanitra ho anao. Tsy zany ny filazantsara. Ny filazantsara dia zao, fony tsy mbola ary ianao, fony tsy mbola teto tany ianao, ny famonjena efa nomanina ho anao ao amin'i Jesosy Kristy. Mbola tsy teraka akory ianao, mbola tsy nitorotoroana tao an-kibo ny reninao ianao, dia Jesosy Kristy efa nomanina ho anao. Mbola tsy ary akory izao tontolo izao, halleloia, dia efa nomanina Jesosy Kristy hamonjy izao tontolo izao ary hanome fiainana mandrakizay. Mbola tsy teraka akory ny famonjena efa vita, efa namita ny famonjena Jesosy ary nomena maimaimpona hazoky ny fiainana mandrakizay. Ny olana eto Madagasikara tsy hoe tsy ampy olona manam-pahaizana eto, tsy hoe tsy ampy olona zatra rasy mahay eto, tsy zany ny olana, fa ny olana eto tsy ampy olona mahatoky eto. Ny vola nomenanao ve tantananao araka ny tokony ho izy, mandeha araka an'izay tokony olona omena azy ve? Ny toerana zay tantananao, ny zavatra rehetra saina tantananao, mahatoky ve ianao amin'ireny? Fa ho adin'ny tompo ianao amin'ny zavatra rehetra izay napetraky ny tompo tantaninao, ka raha tsy araka ny fahamarinana dia hozy izy hoe ho kapahiny roa dia alefany any amin'ny fitomaniana sy ny fikotrohany ify. Androany ny tompo mametraka, mila olona mahatoky izy, mahatoky amin'ny vola zay tantanina, mahatoky amin'ny asa zay atao, mahatoky amin'ny fotoana, mahatoky amin'ny teny zay nomena, mahatoky amin'ny filazantsara marina, tsisy kilema, madio, tsisy petipetina. Olona mitana le teny fahamarinana, tsy mandeha amin'ny filazantsara sandoka, tsy mandeha amin'ny filazantsara miaroaro, tsy mandeha amin'ny filazantsara mandefitra fahotana, fa filazantsara mandresy fahotana, mandresy ny filany nofo, mandresy ny fakapana, mandresy ny fizahan-toeta, mandresy ny asan'ny maizina, mandresy tontolo zao, satria manana an Jesosy Kristy ilay mampandresy ary manoatra no mandresy ao amin'i Jesosy Kristy. Noho n'inona? Noho ny fahasoavan'i Jesosy, noho n'inona? Noho ny herin'ny fanamasina, noho n'inona? Noho ny famindrapon'Andriamanitra ary noho ny fanamasina izay mitoetra ao anaty. Zany ny teny tia napetraka amintsika, tsy misy fahasoavana, tsy misy fitahiana, tsy misy fomban'Andriamanitra ary tsy misy fanehoan'Andriamanitra ny heriny, ary tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy manana izay toem-panahy mahatoky izay. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, meko anao satroboninahitry ny fiainana. Mahatoky tsy hanao kolikoly, mahatoky tsy hanao risoriso, mahatoky tsy handainga, mahatoky tsy hamilivily hanotokodim-bola, mahatoky tsy hanao teny faminaniana sandoka, mahatoky tsy hanao filazantsara sandoka, fa mahatoky handeha amin'ny fahamarinana, dia ny fahamarinana ao amin'ny baiboly. Mahatoky tsy hiodina amin'i Jesosy, tsy hivadika amin'i Jesosy, fa tena handeha araka ilay tena Jesosy, tena izy, mba hanana satroboninahitra fiainana. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.